Dada, dada wa. Nahaka ilay satria misy mampiavaka amin'izy efa hita zany satria andiany zany araka fanazavana roa teo dia momba ny lehilahy indray izy ty ka engany mba hisy vokatsoa mitovy daholo zany izy samy misongadina fa zay zany tena hitako hoe misongadina ato fampirisihana ny olona rehetra ndraikindraikitra. Ny hafatra moa zany tsotra ihany ny hafatra dia engany mba tonga any amin'ny le olona tena eritreretina hoe ahazo an'le fanabeazana le tetikasa dia izy vokatra eo fiarahamonina. Dia ny fahitana an'ilay izy mahafinaritra ahitana zavatra maro fampalalana maro ihany koa eo amin'ny fiainan-tokantrano zany sy ny fiainan-dasiny vavy. Maro dia maro ny zavatra misongadina anisan'izany fampalalana an'ireo fiaraha-miaina hatrany an-tsekoly ao anivon'ny tokantrano sy ny zavatra rehetra. Le fampianarana manomboka hatrany amin'ny fahakely zany izay fampiarahana ny fampitoviana miraneta eo amin'ny lasiny vavy. Izay no tena hitako misongadina mba ahafahana aty aoriana zany hoe manana izay fiaraha-miaina mitovy zo sy miraneta zay ny lasiny vavy ary rehefa ao anatin'ny tokantrano izy amin'izay fotoana izay dia afaka miaina amin'izay miralenta zay. Zavatra hitako misongadina atao zao misy karazana association maro ohatran'ny hoe manoro mampafantatra ny zavatra tokony atao rehefa sendra ianjadin'izay herisetra izay ohatra na ao koa misy mikarakara resaka taratasy ara-tsosialy sy nohatran'izany. Ny azoko lazaina angamba tsara le izy ary tokony velarina kokoa fa tsisy eo aty amin'ny toerana tokana ohatry zao mahafapo aloha. Zavatra hitako aloha zany zao ny momba ry mikasika amin'ny hoe zazakely eny an-tsekoly zany ny edukeny. Za zany tegna hitako fa hoe zany mety zazakely indrindra moa latsaka ny 5 taona saika ankamaroany reny zany mbola ao an-trano ny ray aman-dreny daholo na misy zaza mandeha miasa reny saika reny zany kely lalàna mbola tsy mandeha miasa ka mipetraka eny an-trano ray aman-dreniny fa izy io moa zany tohatra an-tsekoly foana ny hitako kanefa tsy ny zaza rehetrarehetra ny mandeha an-tsekoly ka eto zany tiako hoe masongadina ihany koa velarina lavidavitra zany le izy ohatra zany mandeha eny amin'ny tsisy zaza tsy mianatra ataontsika hoe sekolady rehefa tsy eny an-tsekoly izy dia anisan'ny sekolady izy dia eny amin'ny fanaovana baolina zany na eny amin'ny hitatsika zany le zaza indrindra faritra iva misy koana zany fivoriana madinidinika azonareo sensibilisena daholo reny rehetrarehetra ireny satria ny zaza zany témoigne ce qui se passe dans la maison de leurs parents ary regny raha amentsika tsara éducation regny ireny ihany zany efa afaka hampianatra ny raisy regny hoe aza miady anareo maninona anareo ny miady fa saika matetika mono zaza asadsika zany koa zany fombantsika malagasy hoe raha miady aza atao hitan'ny ekizy kanefa izy zany niananatra zareo pohitaniko ty foana jerena hoe misaraka papa sy mama eny amin'ny tribunaly gaka zany ny ekizy dia zay saika mahatonga ny ekizy am'izao lasa délinquant ka leo fantatry ny ekizy izy zao ny problème atao anatin'ny trano ary ny ekizy zany ampianarina rehefa hoe tokony mananatra ny ray aman-dreny zany zareo tsy saratsara zay zany hitako amin'ity ka raha sosikevitra anazy zany aleo aloha zany ianareo adovy tsara mihitsy ny sensibilisation manaova sy sensibilisation fotsiny fa manaova formation de formateur aloha ary regny amin'ny formateur regny zany mandeha mampianatra animateur reny zazakely zany latsaka 20 taona momidiny ary inclusivement daholo ampidiro ao daholo na egny au niveau ny finoana regny mpampianatra sekolady amin'le toerana mpampianatra amin'le toerana indrindra moa ny fokotany satria io ny fitsarana tegna hitan'ny olona aloha ny andehanany amin'ny tribunal rehefa zany mandeha amin'ny tribunal inge tsy rehetrarehetra ny lasa maneho akany na manamboly zay ngamba ny azoko teneny amareny mpianakaviana ankoatra amin'ny fandraisana sy prospectus dia le ambaratonga diavina rehefa anetana an'le lehilahy tsy amin'ny vavy
intsony ohatra rehefa tsy vitany samy eo tokantrano izy ohatra tsy vita amin'ny fiarahamonina dia miakatra any amin'ny fokotany, tsy vita amin'ny fokotany dia miakatra itsaky ny amaraton dia mety ho tonga aty amin'ny ministera raha ohatra ka tsy vitany any ambanimbany any sahala mitovy zany amiko amina zavatra anankiray ohatra hoe sahala zany zay mivady ny antony mampisahala anay samy tsy mamono izy tsy mamono anazy zany tsy mamono anazy ay zarosina anatrana ngamba tamin'ilay teo le ohatra vao nahita dia karazana fisy ohatran'ny nanaitrana le risetra daholo zavatra misy eo zay nanaitrana vao niditra azoko atao zany hoe sosokevitra zany a hoe misy zany a fanentanana zany atao amin'ny olona rehetra zany io zany dia mety metoka zany a raha mbola kely ary ankizy a dia ahafantarana zay ho avy zay tsy maintsy hoe irosa amin'ny resaka tokantrano dia ny fifanana koa tsy voatery hoe ny olona mbola mankarena ihany no hoe mirosa amin'ny fanambadiana fa ary rehefa mirosa amin'ny fanambadiana ny olona anankiroa dia mba ampatarana zany a mba misy fizarana traikefa na fahampatarana mialohan'ny zareo dia tsy adonany koa zany hoe ny fifankatiavana eo mivady ane tsy hoe rehefa mifankatia dia mivady fa io tokony toy foana hatrany hatrany ny resaka ino moa zany hoe mitohy foana zany fahafantarana zany mety misy toetra tsy fantatrao teo aloha fa rehefa teo aoriana miseho le izy dia tokony miezaka foana zany fafantatra azy. D'accord. Donc en fait, en effet, c'est nécessaire maintenant de parler de la lutte contre la violence conjugale ou la lutte contre les violences basées sur le genre en général. Donc il est temps de revenir à des pratiques plus saines, plus équitables entre hommes et femmes. Et donc il est nécessaire de réfléchir pour que la société puisse évoluer de façon pérenne sur ce sujet-là. Une équité de droits et de comportement entre les hommes et les femmes. fahafantarako le hoe erisetra aloha zao dia amin'izay arabaky teny zay hoe erisetra ery misy ery eo zany hoe erisetra aloha zany mety hoe any amin'ny ery tsy mitovy ohatra vavy sy ny lehilahy tsy mitovy ny ery dia resaka fifampikasihan-tanana zavatra tena tsy fantatry ny olona ary tsy dia mahazatra loatra nefa ho tenenitsy ihany dia ankoatran'izao zavatra hitandroany zao zany dia misy ihany koa ny erisetra amin'ny alalan'ny teny marary ianao dia efa erisetra zay tsy vitany erisetra fotsiny fa famonoana izy zavatra hitandroany atao amin'ity toeran'ity a dia mampiseho amin'ny alalan'ny tokantrano zany ary asongadina kokoa ny ray mpianakaviana amin'ilay izy tompony andraikitra voalohany ray mpianakaviana ao anivon'ny tokantrano a ary tompony andraikitra ihany koa amin'ny fahavelomany vady aman-janaka karaha voakasy tanana manao teny marary tena azo lazainy zany fa erisetra zay ngambany amin'izay ny erisetra raha amiko izay rehetra zany a mahatonga fanafitohinana ka miatraika any amin'ny fony ray io tsy ray zany ray tsy hoe ray tena ray ny tiako teneny fa ny olona anankiray ka io mety tsy mpivady foana ke izy hiarany erisetra na ny ankizy koa nge mety mandray ny erisetra raha miady ve papa sy mama mety zareo roa mahazaka fa ny ankizy zany mety voatohina hatrany amin'ny maolona azy mihitsy na ny fony na ny saina na izy any ampianarana aza zany ohatrany hoe tsy mazoto hoe andeha ody any an-trano ve miady ndraiky papa sy mama nefa papa sy mama efa mifandefitra ihany ohatran'izay ny atako hoe erisetra zay rehetra mahatonga fanafitohinana olona anankiray ka miatrany amin'ny fony miatrany amin'ny saina ihany zay ny atako hoe erisetra ny erisetra dia fihetsika anankiray mihoatra ny tokony ho izy araky ny fitsipika amin'ny fiarahamonina ka raha resaka hoe mpivady zany dia misy fepetra apetraky ny lalàna eo ka ny lahy filoam-pianakaviana vavy ho an'olo-tsaina endry dika an'izay zavatra zay mifampiankina amin'ny fiainan'izy roa fa tsy misy ambony sy ambany
dia mifanaraka tsara voalaza amin'ny baiboly zany a ka raha makatoa an'izany ny olona dia tsisy herisetra ary misy azy ny herisetra ara-piraisana antony efa tena marisarisa raha matoa nefa mbola rangambana mitady anao firaisana noho izy mamo sy ny sisa dia efa azo lazaina hoe zavatra ataony lay ratsy zany lefa naharatsy ampijaliana amin'ny vady misy lalàna amin'ny fehan'izany eny amin'ny tribonaly tsy mahazo manao herisetra ara-piraisana amin'ny vady ny tena fampiasana hery tsy mitovy ny atao hoe herisetra angamba rehefa tsy fanajana ny zavatra safidiny vehivavy dia herisetra daholo efa fanajana le safidiny misy karazany maromaro ny herisetra angamba amin'ny ara-batana zao ny voalohany dia ny ara-tsaina ireo ny tena misongadina be aloha no fahitako fa ankoatr'izay angamba mety maro be fa ny herisetra ara-batana dia ny aka-tsaina Okawa izy mampalahelo izy fa azo atao an'izany matetika tsy vetivokevitra ohatra tsy matsendry foana lana mivavy io koa tsy voatery hoe ny lehilahy foana lehilahy foana misy koa vehivavy manao herisetra resaka tsy vetivokevitra ohatra tsy matsendry foana ankilana tsy matsendry foana an-danina dia ny fifampikasihan-tanana mahatonga ny olona anankiray manao herisetra raha ohatra eo ny lafin'ny tokantrano na hoe lafin'ny mpifankatia dia eo ny fahasarotam-piaro izany hoe na ny le vehivavy sampi-piaro amin'le lehilahy na ny le lehilahy sampi-piaro amin'le vehivavy na ihany koa lehilahy tsy matsindry foa ka mahatonga le lehilahy mikasy tanana an'le vehivavy na ihany koa le vehivavy tsy matsindry fo ihany koa dia mahatonga le vehivavy mikasy tanana an'le lehilahy zavatra afaka ambara aloha ny dia hoe malina tokoa le izy satria ilaina ny tokantrano no mifankatia miray saina ary lavitry ny herisetra sy ny maro samihafa mahatonga ny herisetra misy raha ny fiheverako azy misy frustration ny anatiny mety zay mety anehoany an'le izy voatra le frustration nefa mety ny anton'le frustration nefa mety maromaro mety lafiny économique mety lafiny ara-pitiavana tsotra zao ohatra fa le herisetra amiko ny herisetra tsy hoe voatery avy amin'lahy ihany fa mety misy koa le vehivavy maherisetra zay ngamba ny azoko lazaina le ezaka zany efa hitako hoe zava-dehibe fa amiko le zany tena tokony ezaka nasionaly mihitsy tokony anatin'ny programme ny fitondram-panjakana mihitsy zany io satria io mety anisan'ny antony tsy mahampandrosatsika rehefa mirotana ny tokantrano dia tokantrano amin'ny firenena le izy fa tokony afaka jerena akaiky io zany raha hoe anatin'ny politika générale ny fitondrana mihitsy hoe ahoana ny ahafana mampandrosa firenena dia tokony miainga amin'izao constat hita zao hoe misy azy zao dia ihany fiazavana vaholana vokatra ny tsy fahampely izay miteraka disadisa ohatra hoe tsy ampy ny vola dia vokatra le tsy fahampena ny vola dia lasa kizitina dia le ambany fahefana no anaparana ny herisetra raha manambaty izy dia ny vady no anaovany herisetra efa mety mahatonga anazy angamba tsy mahaizana fihetseham-pony dia tsy fahaizana hoana koa mizafina zany tsy fahaizana mifehtena dia malala ono mety mahatonga ny hoe lehilahy na manao herisetra ohatra hoe amin'ny vadiny dia io no voalohany indrindra ny hoe mety hoe tafiditra zavatra mety hoe fahasarotam-piaro eo ihany koa hoe tsy vola ao an-trano dia tsy mahazaka an'izay dia lasa mahatoizy azy daholo zany mpiainana dia farany dia misy mifarana amin'ny fandraisan-tana resaka herisetra zany atao amin'ny vehivavy dia eo ihany koa le ankizy ohatra tanora zany mety hoe bevoaka tsy nieritreretana dia lasa mirosotsinitsina amin'ny resaka hoe fanambadiana dia tsy marina tsara zany ny orina zany izay n'olony misin'le zasa zany no ataony fikambanany zareo dia
nefa mbola tsy mifankafantatra tsara dia lasa zay tsy fankafantana zay nefa na tsy mifampahazo zany tsisy tsy mikompôtra dia lasa mety hoe miafaran'izay resaka hoe herisetra zay zany a na ataony lahy io na ataony vavy fa indrindra moa zany lehilahy tena manao herisetra zany a ho an'ny vehivavy raha ny fahitako azy dia eo aloha ny tsy fisina mazava zany indrindra eto amintsika tsy fisina dia ohatra koa hoe ny zava-mahadomilona zay no mahatonga azy rehefa lehibe dia mitovy amin'ny dadanay afatra tena mikita hoan'ireo mpanao herisetra ngamana dia mahaiza miresaka foana dia mahaiza mifandamo tsisy vitany fifampizana zay foana anasy le fitenena ny afatra ho an'ny rehetrarehetra indrindra ho an'ny lehilahy ndray mpianakaviana dia zao mahaiza mitia olombelona tahaka anao ny vadinao olombelona tahaka anao ihany koa ny zanakao matsiaro marary mendrika an'ireny ny zarana fitiavana ny anohonao azy dia zao afaka manomenao ohatra hoe voandalana kely na io hoe cadeau io na ny fampiasanao ny vatanao mihitsy manomboka any amin'ny fikarakarana tokantrano borositrano ianao tsy ny vehivavy ihany ny borositrano na mandro sakafo koa raha tsy ny vehivavy ihany fa atinao izy mahandro dia mirarosoantsika rehetra eny ary ny mpanao herisetra amiko dia amin'izy le manao herisetra nge tsy fantanekory indraindray hoe herisetra zay ataon'izay ne ao mety no sangisanginy fotsiny ao nanoho ny filany kely foana na ao nohony hoe mba tiany foana zany manofotory a ti azahoany fitiavana hafa fa raha ny tegna afatra atao tsara lavitry nohony miady ireny fihavanana zay ny afatra ny afatra ho an'ireo mpanao herisetra indrindra fa ho an'ny lehilahy satria ny akamarony dia ny lehilahy ny tena mikapoka vehivavy na miteny io a na amin'ny tontondro sy darika io a dia ny afatra hoe ho anareo lehilahy ho antsika lehilahy atsaro zany zavatra zany aokatsika anindry soa ho lehilahy ny tokantrano mariny a ho lehilahy afaka manome respect ho an'ny vehivavy ny vehivavy ihany koa tahak'izay aoka tena anaty zany lehilahy nareo vehivavy tahak'izay avatra ho ampanao herisetra zanefa fa mbola misy maherinao itsika any zalahy message be dehibe fa le hoe ho tafitany sy tsy ho tafita fotsiny no atahorana ohatra zany hoe tsy mety zany le mamono vehivavy ny antony ianao zany ro anankiray natera-behivavy raha hiteraka vavy kely ianao any aoriana any tsy fantatra hoe sanatria hoe mety nataonao mety valy amin'ny zanakao iny dia tsara sy tena mety le izy tsy mampiasa herisetra fa raha misy ny olana dia miresaka dia fanazava dia zany nefatra angamba hoe aleo mifanazy tsisy tsarotra mifanazy nefatra apitaiko ngambany dia hoe indrindra ho an'ny lehilahy mantsy zay ny zavatra hitako teo hoe okazay aleotsika lehilahy ajanona le herisetra ho an'ny vehivavy indrindra amin'ny herisetra ara-batana dia tena hita hoe mafy dia mafy fa ny afatra angambany dia hoe andao ifanampytsika androsotsika dia hiara-iasa satria olombelona ireo vehivavy ireo ilayntsika ireo vehivavy ireo dia nitanjona dia nirosotsika amin'ny fampandrosoana rehetrarehetra ny lasy vavy dia tsy mitovy fa sahala ka manentana antsika lehilahy izay mitovy amiko na tanora na rangahy mba hampisahatra ny herisetra atao amin'ny vehivavy na ara-batana ara-nofo ara-tsaina